Ampifaliana indray ry havako malala rehetra ao amin'ny tompo no hiara-banatsika velinaina trapa-monjena ny rendoza ka afaka manantona azy ato amin'izao trano izao amin'ity alahady fahaenina amin'ny volana febroary taona 2024 ity alahady fahadimy manaraka ny epifania ary alahady impanjinantsika aloha hevitra vaovao indray manao hoe mitana ny teniny ny tompo ny dekona miasa tompony anjara amin'ity an'ity ry havako malala dia ny sokajy antso ny mitendry kosa dia Andriamatoa Ravelson Nandrianina ary ny mitory ny tenin'Andriamanitra dia ny ray aman-dreny mpitandrina Randrianason Alain. Hiomana ampoam-panahy isika ry havako malala hiatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Atao voniny ampelantanantsika ny salamy fahaenina amby sivifolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Salamy fahaenina amby sivifolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Rehefa izay dia ny hira faharaiky amby roapolo ny andininy rehetra no iraintsika. Andeha hitsanga isika ry havako malala hidera sy hankalaza ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ho ampitombona ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Anandratra ny feo atsika isika hideran'ny tompo manao hoe ry firenena manomeza an Jehova, eny manomeza voninahitra sy heroan Jehova, manomeza an Jehova ny voninahitry ny anarany, mitondra fanatitra ka makanesy eo akanjany, mianko-ofa eo anatrehan Jehova amin'ny fiangona masina, mangovita eo anatrehany ry tany rehetra. Lazao amin'ny jentilisa fa Jehova ny mpanjaka, ary izao rehetra izao voaorina ka tsy hetsika. Hitsara ny olona amin'ny fahamarinana izy, aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany, aoka hirondrona ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy, aoka ho faly ny sasy izay rehetra eo aminy, dia hioby amin'izay azo rehetra any anala. Eo anatrehan Jehova fa avy izy, eny avy tsara ny tany izy, hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy ary ny firenena amin'ny fahamarinany. Amen. Fa izy no namindra fo ka mety manomeny zo na niraka ny zanany anavotra ny olony ny sandry ny tsy toare fa manakery lehibe malaza ny anarany fa lehibe ny asany ny zavatra rehetra ny rano masedehibe ireo tendrombohitra ny safeno ahitra ny azo sy ny vorona ny vato sy ny zavona ny voninkazo manitra ny endriky ny lanitra tesamy tsy mijanona miterany mpamorona ry olona navotana mba mitsangana faingana ka miderany tompona izay nanavotrana fa eny voninainy
taniny dendreony valiana ka mivedesa irava rivoa vonjio derao ny ray mpamorona ana. iombonao amin'ny vavaka isika riavako malala. Endre ny alehiben'ny fitiavanao Andriamanitra, ny alehiben'ny herinao, fa Andriamanitra lehibe sy matahotra tokoa ianao ary tsy misy Andriamanitra tahaka anao. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy dia maneho ny fahatsaranao Andriamanitra, midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Ny voary rehetra nataonao Tompo dia manambara fa tsara ianao sady mpanao ny tsara, ary isan'izany izay olombelona izay noforon'ny tananao. Ary na dia teo aza ireo zavatra maro izay nahalatsaka anay ka tokony nahafaty anay, dia indro ianao Andriamanitra ny tantananay ary natsotra anao ny tananao mba hamonjy anay. Ary olona navotanao izay ka rary ny sintsy indrindra tokoa raha manandratra fiderana sy fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra. Misaotra anao indrindra ihany koa izay Tompo, ny amin'ny fitondranao sy ny fitantananao mahagaga amin'ny fiainanay izay tsy takatry ny sainay, ny fahasoavanao izay arotsaka eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro, fa velonay nahatrapamonjeny izay ankehitriny. Na dia teo aza ny ororo sy ny tahotra no ny amin'ny rivo-doza, dia teo ny tananao Andriamanitra nitsotra ny aro anay ka nahatonga anay ho velonay nahatrapamonjeny afaka mideranao ato amin'izao tranonao masina izao. Isaorana anao ankasitrahananao izany rehetra izany. Fa etona indrindra Tompo, satria amin'izao vanim-potoana izay itenenana izao dia misy amin'ireo mpiray tanindrazana aminay miaritra ao anaty tahotra sy tebiteby ary fangirifirina noho ny fandalovany rivo-doza. Dia mahatsiaro ambavaka azy ireo izahay, ny tena iriny sy angatanay Andriamanitra, dia ianao hiasa eo amin'ny fiainan'izy ireo ka atsapany ny tananao Andriamanitra mitsotra, atsapany ny herinao sy ny fahalehibiazanao, ka hitoky sy hifikitra aminao izy ireo na inona mitranga sy mitony. Misaotra anao Tompony amin'izao fotoana izao, ary aoka ny fanainao masina no ameno anay hanome fahariana vaovao aty anatinay indray amin'ny alalan'ny teninao, ka hiainanay sy hivelomanay araka ny sitraponao. Dia amarinanao eto Tompo ny teninao, fa na aiza na aiza iangona androna telo amin'ny anarako ianao dia eo afovoany aho. Mihoatra lavitra noho izany izahay manatrika eto, dia azonay antoka fa eto ianao miaino anay. Dia anao ny dera sy laza voninahitra mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havako malala. Ny liturjia amin'ny andriny fahatelo no iarahantsika mankalaza sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ity alahady voalohany amin'ity volana ity ry havako malala. Noho izany dia tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Anombohana izany ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora, koa mialohan'ny tsanganan'ny tompon'anjara hanatanteraka izany, toy izany vavaka fitsolovana sy ny famakiana ny soratra masina, dia andeha ny hira fahaenina ao amin'ny firana fanampiny, ny andininy voalohany ihany no iraintsika. Jehovah ray mahery izay nomena anay, dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay, ny teninao
dia mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'izao alahady 9 febroary izao. Loha hevitra vaovao moa rakizy no hiainantsika amin'ity volana vaovao ity, mitana ny teny ny tompo. Izao ary dia manasa ny ankizy sy ny tanora rehetra tonga eto hitsangana. Dia tsy mipetraky nareo raha tsy vita mivavaka. Rahantsika manao zao ny hira 720 andininy voalohany. Hira 720 andininy voalohany. Ivavaka isika. Jesosy misaotra noho ny fotoana azonay handray ny teninao indray, ampahery anay, ny fanahinao masina ane alaizavy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Petritsika. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Jesosy no teny an'izany ny vatana. Sokafy ary ny baibolinareo ao amin'ny Jaona 9:10, andininy 7:30 ka ny tapany 2 no vakointsika miaraka. Jaona 9:10, andininy 7:30, tapany B. Rehefa hita dia vakintsika mafy miaraka. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Averintsika mafy hoe izao. Rehefa misy zavatsarotra indrindra ny fahoriana lalovantsika, dia ohatrany hoe ny an'ny tenantsika ny tena mavesatra indrindra. Izay no maha-olona antsika, ka ilaintsika hatrany ny tenin'Andriamanitra. Jesosy dia tsy manafina ny fisian'ny fahoriana, fa mitana ny teniny kosa izy, ary nanao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia izao efa narefy izao tontolo izao. Averintsika hoe ahoana hoe hozy Jesosy? Eto amintsika any amin'ny faritra sasany rehefa misy fahoriana amin'ny tokantrano iray, dia misy ny fotoana manokana iarahan'ny eo an-tanàna amin'ny tompo manjoa. Aseho amin'ny fiaraha-mitomany ho mariky ny fiombonam-pahoriana izany. Entina milaza amin'ny fianakaviana mana-manjoa fa miaraka mitondra ny sarotra aminy ny fiaramboniny. Modely tsara iray tahaka izany rakizy. Eo anatrehan'izao rivo-doza miatra ao amin'ny firenentsika izao koa, dia manana andraikitra isika mitondram-bavaka indrindra fa ireo any amin'ny firenena izay any amin'ny faritra izay tena voamafy. Dia mihoatra noho izany koa nefa rakizy ny Jesosy. Jesosy dia mitana ny teniny, fa na eo aza ny fahoriana dia manome toky antsika izy. Ahoana moa rakizy le teny le tokony omeny antsika teo? Averintsika mafy hoe aiza no ahitantsika an'izay moa? Matokia ary fa eo anilanao hatrany Jesosy. Dia ara-hitsangana isika hivavaka.
dia averinareo izay vavaka ataoko. Jesosy, misaotra fa tia ahy ianao, voninao ny atoko sy ankatoanao, avelao miditra efa nataoko, tsy ala aminao ala dia eo aza ny zavatra mampalahelo, satria ianao mitana ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Mbola hiarika vavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay eo, dia mbola midera anao mandrakariva izahay noho ny famindraponao. Saotra anao fa mbola menao indray izao fotoana izao ahafahanay mihaona aminao amin'ny alalan'ny teninao, mangataka feno fanahy masinao izahay mba hanazavanay tsirairay avy, hanazava ny mpanomponao izay hamaky ny teny sy hitondra ny hafatrao, fa indrindra ho anay izay handray izany teny izany. Aoka tompo ny teninao mba hiasa mahery aty amponinay tsirairay avy, ary ampio izahay mba tena hiaina sy hankatoza izany teninao izany, mba hahafahanay manatanteraka ny sitraponao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amaky sy eny ny soratra masina sika ry havana. Boky ny Genesis 5:10, atomboka amin'ny 7 ka hatsaratra amin'ny 20. Genesis 5:10, ny 7 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy taminy, izao ny Jehovah izay nitondranao mivoaka avy tanin'ny oran'ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity olovanao. Ary hoy izy, Jehovah Tompo, ahoana no hafantarako fa handovy ity aho? Ary hoy izy taminy, hitondray omby vavy kely efa 3 taona aho, sy ovy vavy efa 3 taona, sy ondry lahy efa 3 taona, ary domoina sy zanavoromailala. Dia nentiny teo aminy izany rehetra izany, ary nisasahiny ireny, ka nampifanandrifiny avy ny tapany, fa ny vorona tsy mba nisasahiny. Ary nidina teo amin'ny fatin'ireo ny vorona mpihaza, fa nandroaka azy Abrahama. Ary rehefa hilentika amin'ny masoandro, dia sondritory Abrahama, ary indro aizina mahatsiravina indrindra nahazo azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, aoko ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azo ny taranakao, ary hanompo ny olonany. Ary ampahoriana efa 100 taona izy. Ary izany firenena izany kosa izay ho tompony dia ho tsaraiko. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra harem-behivavy izy. Nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana. Ho tratrantitra indrindra ianao vao hodimandry. Fa raha mby amin'ny zafiafy dia hiverina aty izy, fa tsy mbola tanteraka ny eloko ny Amorita. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro, dia indro nisy fatana fandoroana voatsetroka sy fanilo mirehitra izay nandeha namaky teo anelanelany ireo zavatra voasasaka ireo. Ary tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe, ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egipta ka hatrany amin'ny on'ny lehibe dia ny on'ny Eufrata, dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita, ary ny Etita sy ny Perizita sy ny Refaita, ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgazita, ary ny Jebozita. Lioka toko faharoa, raisintsika manomboka amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Bokin'ny Lioka toko faharoa, atombokantsika amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona atao Jerosalema,
Ary marina sady vavaka tsara izany lehilahy izany ka niandro ny fampiononana ny Israely. Ary ny fanahy masina dia tao aminy. Ary efa nambara ny fanahy masina taminy fa tsy ahita fahafatesana izy mandra-pahitany Kristy ny tompony. Ary nentin'ny fanahy masina niditra tany ankanjan'ny tempolo izy, ary efa nampidiry ny ray aman-drenin'i Jesosy zaza mba hanaovany araka ny fomba ny lalàna ny amin'ny zaza. Dia nitotro azy izy ka aderan'Andriamanitra nanao hoe: Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao, fa ny masoko efa nahita ny famonjenao izay namboarinao eo anatrehan'ny firenena rehetra. Dia fahazavana ahazava ny firenena sady voninahitry ny Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreny noho ny teny nilazany azy, ary Simeona nitsodrana azy ireo ka nanao tamin'i Maria reniny zaza hoe: Indro, ity zaza ity no voatendry ho fandovana sy ho fananganana ny maro ao amin'ny Israely ary ho famantarana ho lavina. Ary ny fanahinao aza dia ho tsatoana sabatra mba haseho ny hevitry ny fo maro. Apokalipsy toko faha 1 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Apokalipsy toko faha 1 andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampiakarina, efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nare feo mahery avy tany amin'ny seza fiandranana nanao hoe: Indro ny tabairina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra ao aminy, ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetra ao aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanahintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro avaosiko ny zavatra rehetra. Ary io koa izy soraty fa matoky sy marina io tenin'ireo. Ray masino manamasinany amin'ny fahamarinana, teninao fahamarinana. Amen. Mialohan'ny hitsanganan'ny mpanompo ny anambarany afatr'Andriamanitra amintsika dia andeha ny hira fahatelo ambin'ny folo sy telonjato ny andinin'ny fahaefatra no iraintsika ary hitsangana ny fiangona. Makane sary pitore ao antany lavitra etsy ry avako malalo amin'ny tompo, mifampiaraba isika fa notain'Andriamanitra mahatratra ity alahady fa 9 volana febroary 2024 ity. Maro no nikasa, maro no naniry ho tahakasy ho tahakanao ho totran'Andriamanitra amin'izao anio izao, kanefa noho ny antony maro samihafa, eo ny voina, eo ny tsy fahasalamana, dia manaraka antsika any amin'ny isa-tokantrano izy ireny. Koa mifampiarapitsika rehetra ry avako fa nitahin'ny tompo, fa na dia eo raha izay mety endrika loza sy fahoriana ry aretina maro samihafa, dia marina mandrakariva ny tenin'ny tompo fa Andriamanitra no aro sy eo antsika ary mpamonjy morazo indrindra amin'ny fahoriana izy. Dia mifampaheontsika ry avana ary mifampahezana lehibe indrindra ho antsika dia Andriamanitra miteny amintsika indrindra amin'ny alalan'ny teniny amin'izao anio izao. Koa ny tenin'Andriamanitra ifampaheza antsika ry avako anio
dia ato amin'ny bokyny Genesis toko 10:10. Genesis toko 10:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 2:20. Genesis toko 10:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 2:20. Raha apetraka aminao ry havako zao ny fanontaniana manao hoe inona ny tena olana zao tontolo zao, inona ny tena manahirana n'izao tontolo zao ka mahatonga atsika tahaka zao, dia samy manana izay lazainy daoly ny olona rehetrarehetra, ary tsy diso avokoa zany. Iteny ianao hoe noho ny valana aretina, marina zany. Iteny ianao hoe noho ny fahantrana sy ny tsy fisiana, marina zany. Iteny ianao hoe noho ny tsy hafahana mivezivezy, marina zany. Iteny ianao hoe noho ny tsy fahafahana miasa araka ny tokony izy sy noho ny amin'ny loza ara-boajanahary maro samihafa, dia marina avokoa izany. Fa tsarovy ry havako, fa nisan'ny tena olana izay mampahantra n'izao tontolo zao koa ankehitriny, tsy mampahantra ara-toekarena ihany, fa mampahantra ara-tsaina sy ara-pifandraisana, fa indrindra mampahantra ara-panahy, dia ny tsy fahaizan'izao tontolo zao mitana sy manan-tanteraka ny teny sy ny fanekena izay ataony. Zany ny tena mampahantra n'izao tontolo zao, manomboka any amin'ny tokantrano sy ny fiarahamonina ary manerana n'izao tontolo zao zany. Fa maro tokoa ny olana eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao, noho ny amin'ny resaka fivadiam-pitokisana, noho ny amin'ny tsy fihazonana ny fanekena izay natao. Anisan'ny olana ary tena mampahantra zany ry havana, vokatra zany rehetrarehetra zany dia mikorotana ny ankonana, satria tsy mitana ny tenin'ny olona, mikorotana ny fiarahamonina, mikorotana ny fianakaviana hatramin'ny firenena sy izao tontolo izao mihitsy. Fa Andriamanitra ry havako tsy mba tahaka antsika olombelona. Fa Andriamanitra na inona zava-mitranga ary na toy inona zava-misy, ny Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy tompontsika, ilay nandrotsaka ny fanahy masina, ny Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay tompontsika, dia Andriamanitra mitana ny teniny mandrakariva. Mitana ny teniny mandrakariva ny tompo-Andriamanitra ry havana, na dia misalasala aza isika. Zay ny voalohany indrindra, na dia misalasala ary tsika zanak'olombelona, Andriamanitra mitana ny teniny mandrakariva. Nge vakitsika ny andininy 9 amin'ity Genesis toko 10:10 ity. Zao ny voalazany Abraham eto, rehefa niteny taminy Andriamanitra fa hanome azy ny tany fampanantenana, dia hoy izy: Jehovah Tompo, ahoana no ahafantarako fa handovy ty tany ty aho. Tahaka ny ray sy ny zanaka zany, teny ny ray mpianakaviana hoe: anaka, ividianako mofo anao rehefa avy eo. Dia hoy ilay zanany hoe: ahoana zany ry dada, ahoana ny ahafantarako fa teny hividy mofo tokoa ianao? Mariky ny fisalasalana teo amin'ity zanany zany amin'ilay teniny rainy. Fa tahaka ny zany mihitsy ry havako no nataony Abrahama rehefa niteny tamin'ny Tompo-Andriamanitra fa hanome azy ny tany fampanantenana ho azy sy ny taranany, dia nisalasala Abrahama. Ahoana natokavana an'izany? Ino no hamatarako an'izany? Ary tsy voaeto any Abrahama ry havako no misalasala tahaka an'izany, fa ry amin'ny andininy 2 sy ny andininy 7 koa dia mbola misalasalasala amin'izany izy. Dia ny fomba fialan'ny Abrahama moa dia ahoana no tanteraka izany amiko? Zaho izy tsy manan-janaka akory, tsy misy mandimby ahy, fa ny mpanompoka atao trano ary ny andova raha fa tonga ny fodiako. Ahoana ny atanterahany zany? Dia nandresy lahatra azy mo Tompo-Andriamanitra ndao: tsy isanao hivoaka ny tokotany, miandradrano lanitra anao jereo ny kitany, vao isanao avy eo ireo hitan'ireo. Dia tahaka an'ireo koa ny taranakao. Ny fisalasalana tao anatin'ny Abrahama ry havako dia tena lehibe tokoa teo anatrehan'ny teny fampanantenana izay nomen'Andriamanitra azy. Fa inona moa ny fifanekena nataony Abrahama sy ny Tompo-Andriamanitra? Ny fanekena dia zao: Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina no tompo sy Andriamanitra ivavahany Abrahama sy ny taranany. Ny faharoa kosa, Abrahama sy ny taranany dia olon'Andriamanitra, ho vahoaka an'Andriamanitra, ary zany vahoaka an'Andriamanitra zany dia ambaran'Andriamanitra tsara eto fa ho maro tahaka ny kintana ary andovan'ny tany fampanantenana. Zany ry havako no fanekena tao amin'ny Abrahama sy ny Tompo-Andriamanitra. Fa olombelona moa Abrahama, goavana loatra ny nambaran'ny Tompo-Andriamanitra, tsy misy to azy, ary ny zavatra mianjady taminy
dia faran'izay mamefiry satria ny tompo ilaza hoe maro be ny tanànako izy tsy miteraka. Ny tompo milaza hoe mioko anao ty tanàna ty sy ty vohitra ity nefa mbola misy olona monina amin'izany tanàna sy vohitra zany. Dia ny salasala Abrahama tahaka sy tahaka anao koa fa Andriamanitra ry havana tsy olombelona tahaka antsika. Tsy misy fisalasalana ao amin'Andriamanitra fa na inona fisalasalan'ny mpanompony. Mbola azo hitarina na inona tsy fahatanterahan'ny mpanompony. Andriamanitra mitana ny teniny mandrakariva, Andriamanitra mitana ny teniny foana. Dia tanteraka atao amin'ny Jesosy Kristy zany ry havako. Ilay tenin'Andriamanitra, ilay faneken'Andriamanitra tonga nofo ka miara-monina amintsika. Naseho tao anatin'ilay fanekena vaovao tao amin'ny Jesosy Kristy fa mitana ny teniny Andriamanitra ary mamonjy sy mbola hamonjy an'izao tontolo izao ary tao amin'ny Jesosy Kristy nanaovan'izany fanekena vaovao zany ho fanamafisany ilay fanekena taloha izay efa nataon'ny Tompo Andriamanitra. Ry havako malalaon'ny Tompo, zany mahazo any Abrahama zany dia mahazo ahy sy mahazo anao ary mahazo antsika indrindra fa rehefa tojo vanim-potoana sato tahaka ny lalovantsika ankehitriny sika. Enjana ange ny lalovantsika ny rivo-doza eo amparany manapaizana fa mbola izy koa ny andimby azy rehefa avy eo le rivo-doza io, ny valana retina mbola eo, ny fahantrana eo, fa indrindra ny fifanararotana dia tena mbola eo. Zany ny zavatra menjady amiko. Dia normal betsika raha miteny amintsika ny Tompo Andriamanitra mbola mety misalasala tahaka ny Abrahama sika. Fa zao nefa ry havana mafatra ho antsika tady dio tsara fa ny fisalasalana dia fitomboan'ny tsy finono zany. Fa ny finoanan'Andriamanitra zato isan-jato no tediavin'Andriamanitra. Ny finoanan'Andriamanitra sy ny fankatoavana ny teniny no azahoanao mandova ny teny fikasana omen'Andriamanitra anao. Matoanao ry havana mbola velonay nankehitriny na ny tokantrano anao na atao tranon'Andriamanitra na ny amin'ny toeram-pitsaboana dia tsy tsaroa fa manana teny fikasana amiko sy aminao ary amintsika ny Tompo Andriamanitra. Fa izay nataony tamin'ny Abrahama dia mbola ataony amiko sy aminao sy amintsika ary mbola ataony koa amin'ny taranakitsika. Ny angatan'Andriamanitra dia izao: alavio ny fisalasalana, ankatoavo ny tenin'Andriamanitra fa marina loatra le ambaran'ny Jaona apôstôly ry amin'ny Apokalipsy 7 ka ny 10 manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesany ianao dia omeko anao ny satroboninahitry ny fiainana. Samy te handova ny fiainana mandrakizay isika ry havako. Samy te hahazo ny satroboninahitry ny fiainantsika. Aoka isika ho mahatoky tahaka an'Andriamanitra izay mahatoky ka mitana ny teniny na eno-kidona na eno-kiatra. Fa mitana ny teniny ny Tompo Andriamanitra ry havana. Tsy vitan'izay na dia misalasala ary sika fa mbola mitana ny teniny ny Tompo ka mampandray andraikitra antsika. Zay ny faharoa, le Andriamanitra mitana ny teniny io tsy izy rery akory no miasa, tsy izy rery ihany no manao ny programa mpamonjena, fa manome andraikitra ihany koa izy antsika. Mazava loatra satria rehefa misy ny fanekeny farafakeliny, misy ny andaniny dia misy ny ankilany, vao misy ny atao hoe fifanekeny. Fifanekeny mpivady misy ny andaniny, ny lahy misy ny vavy. Fanekena amin'ny batisy, eo ny ray aman-dreny manotritra an'izany amin'ny batisy, fa eo ny Tompo Andriamanitra. Misy andaniny sy ankilany mandrakariva rehefa misy ny atao hoe fanekeny. Dia tahaka an'izany ry havana ny fanaovan'Andriamanitra amin'ny Abrahama sy ny tarany eto. Andriamanitra andaniny ary Abrahama kosa ankilany. Dia mazava tsara ny andraikitra izay fampizarana. Andriamanitra dia mitahy any Abrahama sy ny taranany, fa i Abrahama kosa sy ny taranany dia ankatoa sy ino izany fitahian'Andriamanitra izany. Izany hoe noho ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ilay fanekena dia misy fizarana andraikitra mazava tsara. Fa iny ry havana tamin'ny andron'ny Grika, tamin'ny andron'ny Jiosy fahiny, rehefa manao fanekena ny olona roa dia misy fombafomba atao. Ny tsika moa aty dia hoe manao fatidra dia samy makara amin'ny anakay dia fidra amin'ny anakay ohatran'ny sarosarotra moa zany amin'izao vanim-potoana izao noho ny fisian'ny VIH sida, noho ny fisian'ny Covid-19 ihany koa dia sarosarotra manao fatidra. Fa tahataka an'izany koa ny fanao taloha rehefa manao fanekena. Dia ny natao dia maka, voalaza eto hoe maka omby vavy telo taona, osy vavy 3 taona, ondry lahy 3 taona, dia maka domoina sy zanam-boromailala. Maka an'ireo biby samy hafa ireo. Ankoatra ny vorona dia rasaina roa.
reo biby nalaina rehetrarehetra reo. Ary rehefa rasaina roa reo dia atao mikambana tsara tahaka an'izao tanako zao. Misy heviny roa avy anambaran'izany resaka fanekena sy fombafomba fanekena zany fa iny. Ny voalohany dia zao: na dia voazara roa ara, zany hoe misy andaniny sy ankilany ireo biby ireo dia anankiray ihany reo. Dia tahaka an'izany koa Andriamanitra sy Abrahama ary ny taranany. Na dia Andriamanitra fa Abrahama kosa olombelona dia iray ihany izy ireo noho ny amin'ny fanekena. Misy fiombonana tanteraka, misy fiaraha-miasa ao anatin'izany fanekena zany. Fa ny hevitra faharoan'izany fombafomba zany dia zao: raha misy anankiray mivadika amin'ilay fanekena dia atao tahaka an'ireto biby reto, zany hoe ho zaraina roa, ho faty sy ho voaozina izy. Fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ry havana dia mazava tsara misy fifampizarana andraikitra ao. Nasaina nalain'ny Abrahama ireo biby samy hafa ireo. Tsy vitan'izay nasaina nalainy reo fa nasaina ny rasainy. Tsy vitan'izay ny rasainy fa nasaina ambenany. Satria tany hevitra ny tany misy an'ny ry Abrahama sy ny namany tamin'izany fotoana izany dia betsaka ny biby mpiasa mpihinana an'ireny vorona na biby mofo fa maty ireny, dia tsy maintsy ambenana. Resaka fampizarana andraikitra zany ry havana. Araka ny efa nambara teo Andriamanitra ny ta, fa Abrahama kosa mankato sy manatanteraka ny afatra izay apetraka-Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny tompo, zany fampandraisana andraikitra zany mihitsy no ampatsiovon'i Jesosy ny mpianany tamin'ny fanofanana izy ireo. Hitantsika loatra zany amin'ny Jaolina 1:20. Zao nambaran'i Jesosy hoe: izaho no mifidy sy maniraka anareo. Zay ny anjaran'i Jesosy zany. Mifidy Jesosy, manomana izy dia maniraka. Fa mpianatra kosa Jesosy dia zao: aniraka anareo mba handeha sy amo ary ahareta ny vokatrareo. Misy fizarana asa tsara mihitsy ao. Ny mpianatra zany dia mandeha miasa ny dikan'izany mandeha zany, amo zany hoe mamafy izy ary mikarakara izay voafafy mba tonga an'izany tokoa izy vokatra dia ho an'ny filazantsara. Ry havako malalo amin'ny tompo, ny fanekena dia tsy ho an'ny olona kamo, fa ny fanekena dia ho an'ny olon'ny finoana, vonona hiasa ho amin'ny finoana sy ho vavolombelon'ny finoana mandrakariva tahaka ny ataon'ny Abrahama eto. Ry havako malalo amin'ny tompo, tsarofa zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Tia miara-miasa amiko izy, tia miara-miasa aminao na inona zavatra mitranga. Ka ny fanekena izay nataony tamin'ny Abrahama dia mbola ataony amiko sy aminao amin'ny fiangonana ankehitriny fa ho mandrakizay. Ankehitriny ary havana, na dia atao hoe vanim-potoana tsy dia tena andehanan'ny saina lavitra tsony zao, fa ny fitaintainana ny betsaka hoe anahoana ihany ny fandehan'ny tira raha ty, lasa ny andranomasina izy sa manahoana ihany koa ty valana retina mbola mipahitaka ty. Kanefa na eo ary zany rehetrarehetra zany havana dia atopazy any amin'Andriamanitra ny sainao. Saintsaino zany tenin'Andriamanitra izany, fa ninona zavatra mitranga, ninona zavatra hitanao dia tsarovy fa mifanaiky aminao koa ny tompo Andriamanitra. Firy zay ny fanekena nataonao teto ambonin'ity alitary ity, firy tamin'ireny fanekeny reny no vitanao. Fa ny an'Andriamanitra dia vitany mandrakarivo ary tsy mivadika amin'ny teniny Andriamanitra, fa rehefa mitasy mitantana ny fiainanao sy ny taranakao izy dia tena ho ataony zany. Ny tompo Andriamanitra tsy nanao hoe tsy isy ny loza ara-boajanahary, fa nisy zany tamin'ny andron'i Jesosy teny ambonin'ny ranomasin'ny Genesareta. Dia hitantsika tsara le tafiditra be izay nahazo an'i Jesosy sy ny mpianany. Tamin'ny andron'i Jesosy be dia be ny narary, fa tsy hoe tsy misy marary akory. Fa ny tiany tompo ambara dia zao hoe mitana ny teniny izy, fa aro soeranao izy, miaro anao izy sy tokany amin'ny famoizam-po sy ny tsy finoana, ary mampahery anao izy azahoanao misedra ny fisedrana maro samihafa sy mijoro ny vavolombelona, ary manatanteraka ireo adidy sy andraikitra izay sahaninao. Ry havako, ninona hitany masonao ankehitriny ary ninona izay mety mbola fanahinao ny amin'ny rapitso sy amin'ny ho avy dia tsaroa fa tianao Andriamanitra. Tsy mivadika aminao ny tompo Andriamanitra, fa mbola mitana ny fanekeny izay nataony taminao sy ny razanao izy, ary ny taranako mandrakarivo tazomin'Andriamanitra zany, ary miara-miasa aminao izy. Fa ianao kosa ry havako, aoka ianao ahony tena amin'ny zavatra rehetra, miareta fahoriana, ataovy ny asan'ny evanjelista tahaterao ny fanomponao. Zany afatry ny Paoly apôstôly ho an'ny Timoty zanany am-panahy izany, ary amin'ny Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahadimy no ataon'Andriamanitra amiko sy aminao koa. Fa na dia manjavozavo ara ny faravota-lanitra, na dia mampisento ara ny enetsena sy ny amin'ny fiarahamonina rehetrarehetra eny, tanterao ny fanomponao. Fa izany no andraikitra izay petrak'Andriamanitra aminao. Ny ambony Andriamanitra no miahy sy mitantana ny fiainanao. Fa mitana ny teniny mandrakariva koa ry havako ny tompo Andriamanitra, na dia misalasalitsika,
manome andraikitra antsika izy fa tsy vitan'izany fa mitanany teny ny tompo Andriamanitra ka manome toky sy antoka ho antsika izy. Manome toky sy antoka ho antsika ny tompo Andriamanitra. Ny 9:20 ka hatramin'ny farika amby 20 farany ry havako no anehoan'ny tompo Andriamanitra amin'izany amin'ny Abrahama eto. Indrindra mantsy ny tompo nanao hoe tamin'izany andro zany Jehova nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin'ny on'ny Egypta ka hatrany amin'ny on'ny lehibe dia ny on'ny Eufrata dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Refaita ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita. Olombelona araka ny nambarantsika Abrahama ry havako. Na inona agoavany izay ambaran'Andriamanitra azy, sika olombelona dia mitady famantarana. Mila fanomeza toky fa indrindra mila antoka. Dia izany foana moa le fanao amin'ireny resaka fifanekena maro samihafa ireny dia tsy maintsy misy antoka. Inona ny antoka? Inona ny antoka? Dia izany mihitsy ny havana nataon'ny tompo Andriamanitra eto. Na dia tsy voatery hanao an'izany ary izy. Noho ny fitiavany Abrahama, tia no takatry Abrahama tsara ny fitiavany azy sy ny fanekena izay ataony aminy dia nanome tongo sy antoka ny tompo Andriamanitra. Fa mialohan'izany aloha dia nampioman'ny tompo Andriamanitra i Abrahama. Nampiomanin'Andriamanitra izy ny amin'izay sedra hitezana azy sy ny taranany, ny anomanana azy, ny anavaozana azy, nampiomanin'Andriamanitra. Lavitra ny fotoana, lehibe ny fotoana satria 700 taona izany sedra izany. Fa tsy vitan'izany fa nampiomanin'Andriamanitra koa Abrahama hoe na dia eo ary zany dia ho faizin'Andriamanitra ireo mpampahory ny vahoakan'ireo aorinan'izay. Izany hoe rehefa voasedra zany ny zanak'Israely dia ho faizin'Andriamanitra ireo izay nampahory sy nampijaly azy. Ary ny fahatelo dia zao hoe ambaran'Andriamanitra amin'ny Abrahama ny fiafarany dia izy ody any amin'ny razany amin'ny fiadanana. Milohan'ny toko men'Andriamanitra azy zany dia tena nampiomanin'Andriamanitra tsara izy. Ravako malalo amin'ny tompo. Isaorana an'Andriamanitra moa no manome ny fahaiza-manao n'ireny teknisianina maro samihafa ny amin'ny lafin'ny fandiniana ny toetrandro reny. Fa na dia tsy marina 100% ary ny ambarany dia mba mifanakaikikaiky amin'izany ihany dia fa mba miomana tsika rehetrarehetra. Ary dia izany daholo ny nataony rehetrarehetra nanehana ny nosy tany amin'ireny nosy rahavavy reny, nanamafy ny trano, nanamafy ny tafontrano fa ho avy ny rivo-doza, nanangona ny zavatra maro samihafa. Fa ny ratsy moa tsy kely lalana sy ny fanarotana tsy kely lalana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa ny zava-dehibe dia nisy ny fiomanana tamin'ireny. Ary nahasoa ny maro zany. Fa mihoatra lavitra noho izany ry havana nataon'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manao fanekena akifonofono sy akamitapitaka. Andriamanitra tsy manao zavatra à peu près zany izy. Fa ny azy tena exact mihitsy ny zavatra ataon'Andriamanitra. Ka dia nanome fampiomanana mielony tompo Andriamanitra ny amin'ny zavatra iseho. Izao avy ny zavatra iseho. Ho sedraina aloha ianao sy ny taranakao. Fa ho faiziko ny mpampahory anao. Ary ambarako anao hatramin'ny fiafaranao azy. Ary rehefa vita zany dia nomen'Andriamanitra amin'izay ilay toko sy antoka. Dia ny fitahiana omen'Andriamanitra azy ireo dia ny tany fampanantenana zany. Dia rehefa miresaka tany zany tsika dia tsy maintsy misy ilay karatany zany, tsy maintsy misy ny saritany zany dia nomen'Andriamanitra tsara mihitsy. Any Abrahama zany dia toy izao ilay situation géographique misy an'ilay tany izay omeko anao. Aty amin'ny ilany aty dia misy an'ny tany Egypta sy ny on'ny Egypta, aty dia misy an'ireto firenena maro samihafa reto. Ary tsy vitan'izay nomeny Andriamanitra azy tsara mihitsy ilay toerana misy an'ilay tany fampanantenana mba hisorohana ny resaka ady tany maro samihafa hatramin'izany fotoana izany moa zany. Dia mbola nitaisan'Andriamanitra mihitsy ary ireo mponina amin'ireo tany ireo. Izao avy monina amin'izany tany zany ankehitriny. Mba tsy hahatonga ny Abrahama motaka an'ilay olona anankiray nanontaniana hoe raha sanatria misy zany cyclone zany. Rehefa lazana izy ho avy ny cyclone. Raha sanatria misy zany cyclone. Zany hoe mbola tsy mino ny fisian'ny cyclone izy zany. Mba tsy hahatonga ny Abrahama anao tahaka an'izany dia nomen'Andriamanitra azy mihitsy hatramin'ny mponina misy sy ny fisiany zany tany zany. Dia afaka malalo amin'ny tompo. Zany ny Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra tena tia izy ka sady miteny izy no miasa izy, sady manome fanekena izy no manome antoka. Atateraka atao amin'ny Jesosy Kristy zany ry havako. Ilay Jesosy Kristy maty antsika teo amin'ny hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty, ilay fanekena vaovao. Fa ny sorona vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana no mahatonga sy ny mahatonga anao ary mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ary raha zanak'Andriamanitra isika dia mpandova ny tany
dia ilay kanana vaovao zany. Raha ny tena izy no ny fahotako sy ny fahotanao ary ny fahotantsika dia tsy zanak'Andriamanitra sika fa very sika, ary tsy manana anjara ny amin'ny tany fampanantenana vokatra ilay fanekena tamin'ny Abrahama, fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy dia lasa zanaka natsangana izaho sy ianao, ary isan'ny mpandova izany tany fampanantenana izany. Fitahiana lehibe zany ry havana, toko sy antoko omen'Andriamanitra antsika izany hatramin'izao anio izao ka hatramin'ny mandrakizay, fa manana anjara ianao amin'izany fanekena nataon'Andriamanitra izany. Ry havako malalako amin'ny tompo, araka ny nambara teny am-piandohana dia mafy ny manjoa antsika ankehitriny. Mamely ny valana entana Covid-19, batsiray manao ny ataony, fa aorianany batsiray mbola tsy fantatra ndraiky io izay mbola ho avy ihany. Aza kivy, aza misalasala, aza mihanahana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanekena izay ataony ao anao, fa mino fotsiny ihany. Matokian'Andriamanitra, fa mazava tsara ilay afatr'Andriamanitra tamin'ny voankazo mamy teo. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fanohina, nefa matokia ho Jesosy, fa izaho efa naharesy izao tontolo izao. Na eo ary reny zavatra manahirana maro samihafa ireny, ny angatan'Andriamanitra amiko, ny andraikitra omen'Andriamanitra antsika dia ny mba hatoky azy, ny ino azy, fa ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra dia dingana sady ahatonga antsika hisitraka ilay tany fampanantenana dia ilay fiainana mandrakizay izany. Ry havako malalao amin'ny tompo, na mafy arany manjoanao, aza kivy, fa marina amintsika mandrakariva ilay tenin'i Jesosy tamin'ny mpianany tany amin'ny farian'ny Genesareta manao hoe matoky, fa izaho ihany aza matahotra. Dia inona ny zavatra nitranga? Rehefa nino ny tenin'i Jesosy Petera dia afaka natetera ambony ranomasina izy ka tsy niletika, fa voadinidininy ilay tenin'i Jesosy ka nijery ilay ranomasina ny samboara voary izy dia nazo amin'ny Petera manomboka niletika izy. Fa rehefa niteny izy tompo vonjeo aho dia nivonjen'i Jesosy izy. Ry havako malalao amin'ny tompo, mafy ny manjoa asy manjoanao ary manjoa antsika, fa azavariana amin'ny tanondrika amin'ireny zava-manjoa sy manahirana ireny, fa mitraka jereo Jesosy Kristy miankina amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy mivadika amiko, tsy mivadika aminao, tsy mivadika amintsika izy, fa rehefa miteny izy hoe ino zao mba nareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, dia ataon'Andriamanitra zany. Na misy cyclone na tsy, na misy aretina na tsy, na misy fahantahana tsy mivadika amin'ny tenin'ny Tompo Andriamanitra. Ny andrasana amiko sy andrasany aminao dia izao, matoky, efa ao ny anjara andraikitra izay apetrak'Andriamanitra aminao, dia ho tanterahan'Andriamanitra aminao sy ny ankonanao ilay tsodra ny mpitahiana izay efa nataony tamin'ny Abrahama amin'ny Genesis 2:20, ny andininy faharoa manao hoe ahatonga anao firenena lehibe aho, sady hitahanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. Dia ho fitahiana tokoa ny ariavako sika rehetra any amin'ny fiarahamonina, any amin'ny ankonana, any amin'izay rehetra misy antsika any, ka eo anatrehan'ireo mila vonjy, eo anatrehan'ireo sahirana, dia ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa sika ampahery azy ireny, ka tonga azoko iorina amin'ny finoana ka isan'ny zanaky ny fanekena, dia ilay fanekena vaovao ao amin'i Jesosy Kristy izany, fa mitana ny teniny mandrakariva ny Tompo ary mitana ny teniny mandrakizay izy. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, fa ny fanahiny kosa ho amintsika rehetra ahatonga antsika ino sy atoky izany tenin'Andriamanitra izany, ka mba ho zanaka mpandova ny fiainana mandrakizay. Amen. Izay nambara tamintsika tao anatin'ny toriteny izay ary avako malala no afatra sy sitrapon'Andriamanitra izay tiany iainantsika sy velomantsika. Isika rehetra kosa samy manambara hoe sambatra ny maintsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Fampaherezana lehibe ho antsika ry avako malala izany avatra izany, kanefa eo alohan'izany ihany koa no ahatsiarovantsika ny tsy fahatanterahantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andeha hiaiky ny tsy fahatanterahantsika ka hifona eo anatrehany isika. Iombonao amin'izao vavaka izao isika. Misaotra anao indrindra izahay ry Tompo Andriamanitra sarainay eo, fa hery lehibe sy fampaherezana lehibe ho anay amin'izao vanim-potoana izay mampitebiteby anay izao,
ny afatra izay nampitondrainao ny mpanomponao ka nampiariarianao fa Andriamanitra mitana ny teninao ianao. Eny Tompo, na dia eo aza ny toetranay olombelona izay feno fisalasalana, dia tsy mba mijery anay araka izay mahaizay anay ianao, fa mijery anay araka mahizy azy ianao Andriamanitra ka mitana ny teninao ianao na inona toetranay. Ary tsy vitan'izany ihany, fa mampandray andraikitra anay ianao, izay andraikitra vitanao Andriamanitra izany kanefa noho ny fitiavanao dia hifampizaranao aminay zanakao. Ary eo anolohan'ny andraikitra izay omenao dia manome toky ianao Andriamanitra, manome antoka ianao ny amin'ny tsy fiovanao amin'ny teninao fa mahatoky hatramin'ny farany. Misaotra anao indrindra Tompo ny amin'izany teny izany fa hery lehibe hoentinay miatrika amin'ny fiainana indray izany ka hamakivakianay ny androm-piainanay, ahatsiarovanay isan'andro fa Andriamanitra mitana ny teniny Andriamanitra ivavahanay, ka izay teny fikasana rehetra izay nataonao taminay dia tsy maintsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Fa eo anolohan'izany indrindra kosa nefa Tompo, no ahatsiarovanay ny tsy fahatanterahanay, indrindra ny toetranay feno fisalasalana, ny toetranay na dia omenao andraikitra masina sy goavana aza dia tsy mba mahatoky sy tsy mitana ny teninay izay, fa miovaova sy mivadibadika eo anatrehanao. Ary indrindra aza moa, ny tsy fanananay fahatokinanao Andriamanitra ny amin'izay rehetra ataonay sy tanterahanay. Mamindrafo aminay Tompo, mamelany elokay. Ary raha teo Tompo mifampandrenesana ny amin'ny loza izay hitranga eto amin'ny firenenay ohatra, dia tebiteby sy tahotra ny nameno anay, variana ny ondrika ny jery ny zava-misy sy mitranga izay, fa adininay ny mibanjina anao Andriamanitra, lay Andriamanitra mpandresy ambony mpandresy sady manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Mifona aminao izay Tompo, mamelany elokainy amin'izany rehetra izany. Ary tsy izany ihany, fa maro io zavatra izay nataonay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao Andriamanitra, koa no Tompo mivavaka mangina, andoharanay mifona eo anatrehanao mba olona voavela eloka izahay. Na tamin'izay rehetra nojeren'ny masonay Tompo, na tamin'izay rehetra nataon'ny tananay, nalehan'ny tongotray, nolazay ny vavanay, na noeritreretin'ny fonay ihany koa aza sy ny fisainanay, dia maro tamin'izy ireny tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia mifona aminao izahay, mamindrafo aminay ary mamelany elokay. Mino kosa nefa izay Tompo, fa Andriamanitra mitana ny teninao ianao, ary ianao no efa nilaza fa fotoritory sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinona, dia tsy hanao tsinotsinona anay ianao, fa mindra fo aminay. Ary indreto izay manavao sahady ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao, ka ho tahaka ny zanakao tokoa raha mahatoky ianao Andriamanitra, dia mba hanana toetra mahatoky izay. Raha mitana ny teninao ianao dia mba ho toy izany koa izay amin'ny androm-piainanay rehetra, mba ho aminay ny fitahianao Andriamanitra. Fa amin'ny anaranao Jesoa ilay mifona ho anay mandrakizay ao anilan'ny iray no hanaovanay sy hanandratanay izany vavaka izany. Amen. Ny ra fahavalo sy efajato, ny andinin'ny voalohany sy ny fahadimy ary ny andinin'ny fahafito.
ry avako malala rehetra ao amin'ny tompo raha tena bebaka tamin'ny fotsika tokoa isika dia Andriamanitra amin'ny tanany teniny izy ary efa nilaza izy fa amindra fo ary maharo-po sady be famindrapo koa mitsangana ary raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny fanantenana ny teny famelan-kely koa izay atolotry ny tompo ho aminao. Izao no nolazain'i Jehova tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao dia hiaro anao aho ka hanome anao fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hilentika aza ny avaona dia tsy mba hiala aminao ny famindrapoko ary tsy hitsoaka aminao ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehova mpamindra fo aminao. Koa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ry havako malala no anambarana fa voavelany elokareo no ny anarany masina. Aleloia. Midy raha ny tompo fa voasoratra hoe sambatra ny olona izay voavelany elona sy voasarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Iraintsika mpifaliana ny hira faharoa amin'ny 20 ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny faharoa mitovy eo amin'ny 2 sy 9. Ny olona voavela heloka ry havako malala dia olona tsy menatra ny mijoro vavolombelona, koa andeha anambara ny finoantsika eo anatrehan'ny tompo isika sy eo anatrehan'izao tontolo izao ka iombonantsika amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika izay iraisantsika mpino manerana izao tontolo izao manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zananay izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha nanapaka ny Pôntio Pilato, nimbona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no eviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-kely koa, ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha fampiraro soa isika ry havako malala amin'izao alahady maraina izao ka ny teny fampaherezana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Daniela no andeha fampaherezantsika koa tonoiny eo amin'ny akavia sy amin'ny akavananao am-pifaliana ilay teny manao hoe aza matahotra ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahereza eny mahereza. Aza matahotra ilay malala indrindra fiadanana ny eo anao mahereza eny mahereza. Dia mahereza ry havako malala mahazo toerana isika. Iroso avy hatrany amin'ny fanatanterahana ny asa vavolombelona isika ry havako malala dia ny fanatanterahana ny sakramentan'ny batisa izany. Ny hira fahavalo amby efapolo sy roanjato ny andininy voalohany ihany no iraintsika dia iroso ny ray aman-dreny mitandrina ary hiakatra ety anoloana ray aman-dreny amin'ny fanatanterahana izany. Valo amby efapolo sy roanjato.
ampifaliana mandrakariva ry avako no azahoantsika miombona amin'reto fianakaviana ireto fianakaviana roantonta izy ireo izay manana fikasana tsara hitondra ny zanany eo anatrehan'Andriamanitra handray ny sakramentany batisa ko manasa anareo mianakavy izay mba hijoro amin'ny toerana izay misy anareo ihany. aoka ry havana hoenotsika izay ambarany soratra masina moany amin'ny sakramentany batisa fa hoy Jesoa efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ko mandehany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra andidiko anareo ary iny izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa fa na iza anareo no atao batisa ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy tsy misy intsony na Jiosy na Grika na andevo na tsy andevo na lahy na vavy fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesoa. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka ianareo fianakaviana dia misy fanekena izay ataonareo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana ankehitriny ka aoka ianareo androso amin'izany. Amin'ny anaran'ny Tompo Jesoa manao hoe efa ren'Andriamanitra izany fanekena izay nataonareo izany. Matokio azy fa izy hanampy anareo. Azahoanareo manefa izany fa ny herin'Andriamanitra dia tanterahina na dia eo aran'ny fahalemetsika olombelona. Isika fiangonana ihany koa ry havako dia tompona andraikitra anatrehan'Andriamanitra ny amin'ireto zaza atao batisa ireto ko manasanao hitsangana eo amin'ny toerana misy ianao hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray tsy toho tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronao zao ny dodin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny fampanantenana izay nomeny tamin'ny androherana ny sakramentany batisa ko mitalao aminao izay raha eo mahanatrehanay. Aoka ny fanahy masina ny mehery ny asa tanterahanay eto mpanaovany izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famatahana ny fanadiovana anay eo amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ireto zaza atao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay eo amin'ny fanekenao ko ampitafiony zanakao izy tompo ary ampiresentrika aminy ny asany fanahy masina izay irina hitarika azy isan'andro ho amin'ny vonina eto mandrakizay. Fa ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay mpamonjy anay lay sakaizan'ny zaza no anaovana izany vavaka izany. Misaotra tompo. Amen. Afaka mipetraka isika fiangonana ry havako. Randria nantenaina no mentsoa ny aina. Anaka zao manao batisanao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny anaka ny fahasoavan'i Jesosy tompo. Entiko azy zao voninahitra ny tompontsika ary indro mitaratasy famantarana fa vita soamatsara zao sakramentany batisa izao. Andrianandraina fanomezantsoa Matthieu
anakazo ao manao batisanao ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao any anaka ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika. Amen. Etoka dia izao ny zaza ho voninahitra ny tompontsika. Andrianandraina nomena Priscilla. Anakazo ao manao batisanao ho amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminao any anaka ny fahasoavan'i Jesosy tompontsika. Amen. Etoka dia izao ny zaza ho voninahitra ny tompontsika. Ivavaka isika diavako. Fara misaotra anao izay Tompo, fantanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto. Miombonay amin'i Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakanao. Ny angatahana fiangonana Tompo, dia tehirizy mandrakariva ireto zaza ireto, eo ambany fahasoavanao, ka hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio reto ray aman-dreny, mba ahazony manatanteraka ny fanekeny izay nataony teo anatrehanao. Omban'ny fahasoavanao any Tompo, ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fiaraha-mitaizo ireto zaza ireto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ilay tia zaza nanaovana izany vavaka izany. Amen. Mangataka anareo fianakaviana mba hitsanganao amin'ny toerana izay misy anareo. Izao no teny fanomezan-toky izay omeny Tompo Andriamanitra anareo ankehitriny manao hoe aza matahotra hoy ny Tompo, fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ay ianao. Ko mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika, dia teo izao reto zaza ireto ho voninahitra ny tompontsika. Ho azy ny voninahitra fa ny fiadanany kosa ho aminareo, ho amintsika rehetra. Amen. Afaka mipetraka tena avako. Tonga eo amin'ny fotoana izay anatanterahana hanambarana ny raharahany fiangonana isika, angatahantsika ny tompon'andraikitra ao amin'ny fanatanterahana izany. Dia tonga amin'ny fotoana filazana ireo raharaha sy ny asan'ny fiangonana isika ry havana. Aorian'ny filazana isan-karazany dia ijoro eto ny ao am-pandrarahany vola hanao ny tatitra ara-bola. Dia aorian'izay ny fanentanana ara-pahasalamana. Ary dia ny ray aman-dreny mpitandrina no hanohy sy hamarana ny raharahantsika. Taratasy avy amin'ny foibe FJKM. Ho fanatanterahana ny vinan'ny FJKM manao hoe vontozy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Ny foibe FJKM dia manasa ny kristianina FJKM rehetra hiombona amin'ny fitaom-pankalazana, fitaom-panokafana ny fanompom-pivavahana amin'ny teny anglisy izay ho tanterahana ny alahady 17 febroary 2024 ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FJKM Analakely. Manomboka amin'ny sasany izy dia hisy ny rindran-kira iarahana amin'ny antoko-pihira. Avy amin'ny foibe FJKM ihany. Ny foibe FJKM dia miantso ny zanaky ny fiangonana FJKM rehetra izay manana fanomezam-pahasoavana amin'ny famoronana hira sy fanaovana sary mba handray anjara amin'ny azakazaka amin'ny famoronana hira faneva sy sary famantarana ny azakazaka masina. Toy izao ny andinindininy amin'izany ho hita taratra ao amin'ny hira faneva sy ny sary famantarana ireto: Jesosy Kristy, urena tsara aza miova, Korinthiana voalohany toko 5:5-7-20, votozy filazantsara i Madagasikara, filazantsara manova ny tantara, azakazaka masina. Hira faneva misy andininy 2 na 3 miampy fiverenana, vita solfasy voarakitra anaty CD. Sary famantarana maneho ny maha FJKM, azo ampiasaina avokoa ny loko liturjika atao amin'ny taratasy fotsy A4.
atao anaty valopy iray tsy misy marika ny sanganasa, atao anaty valopy iray hafa ny mombamomba ny mpiazakazaka, anarana sy ny fiangonana ny aviana, taratasy fanamarinana ny maha kristiana FJKM avy amin'ny mpitandrina. Atambatra anaty valopy iray lehibe ny valopy misy ny sanganasa sy ny valopy mombamomba ny mpiazakazaka ary aterina ao amin'ny foibe FJKM. Trano ifanomezan-tsoa Analakely, varavarana 220 ny sanganasa na alefa postra amin'ny hazakazaka masina, Hirasary foibe FJKM BP 623 alohan'ny voalohan'ny volana martsa 2020. Avy amin'ny voameran'ny fianakaviana, araka ny fandaram-potoana dia iroso amin'ny vondrom-pity andian'ny fantelo indray isika, dia ho tanterahana ny fa 14 febroary 2020 ka hatramin'ny fa 15 febroary 2020. Ny alatsinainy fa 14 ka hatramin'ny zoma fa 18 febroary isaky ny amin'ny 12 ora ka hatramin'ny 2 ora dia tanterahana ao amin'ny FJKM katedraly Analakely. Fa ny sabotsy fa 15 febroary kosa dia tanterahana ao amin'ny Tranovato Ambatonakanga, koa manentana sy manasa antsika ankohonana kristianina, mpivady, mpifamofo, mpitovo ho tonga anatrika izany amin'ny fotoana mety amintsika. Isy ny famelabelaran-kevitra ny dinika konselinina, hisy koa ny loka ho zaraina amin'izay rehetra tanterahana mandritra ireo fotoana ireo. Ny andinindin izany dia azontsika alaina ihany koa ao amin'ny fandraharana. Etsika vondrom-pity andian'ny fahatelo mitoy amin'ny teo ihany. Eo ambany fiahion'ny filohan'ny FJKM Andriamatoa Irako Andriamahazosoa Ami mpitandrina ny foibe FJKM amin'ny alalan'ny voameran'ny fianakaviana, ny renin-jaza kristianina, ny KPMS, ny ARM, ny fikambanana tokantrano vavolombelona, ny setela, ny FTV ary ny FDL ARM dia mikarakara etsika herinandro ny fanorenana sy ny fanavaozam-pitiavana vondrom-pity andiany fahatelo ny fa 14 ka hatramin'ny fa 15 febroary ho avy izao. Hisy ny konferansa omena mandritra izany herinandro ny fanorenana sy fanavaozam-pitiavana izany. Isy ny fananana ho an'ny mpanotrina izay tonga manatrika izany isan'andro izay andraisana valisoa. Ny teti-bola vinavina-pandaniana dia 5,90,000 ariary izay mitsinjara ao amin'ny fafana dia azontsika jerena ao amin'ny fandrarana ihany koa. Azonareo aterina ao amin'ny KPMS FJKM rihana faha-efatra foibe FJKM trano fanomezan-tsoa Analakely ny fanomezana izay omentsika. Avy amin'ny Antokopira Seta Faritany, Antananarivo renivohitra. Ho fampijoroana ny Antokopira sy ny birao iadidy izany dia antsoina ireo mpikambana teo aloha ary izay maniry ho isan'izany mba ho tonga ao amin'ny akany fanampany Tranovato Ambatonakanga efitra fa 20 ny sabotsy fa 12 febroary 2020 amin'ny 2 ora sy sasany. Komity foibe antso-tolo-tanana ho an'ny traboina. Mamangy ianareo amin'ny alalan'ny ity taratasy ity izay araka ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny noho ny famaroan'ny traboina vokatry ny fiakaran'ny rano tamin'ny faritra maro. Ny FFKM dia manao antso tolo-tanana avy amintsika fiangonana miombona ato aminy sy ny ratsamangaika rehetra ary ny sampanasa isa-tokony. Araka izay fandaminana hitantsika fa mety ho fanohanana ireo havana traboina manerana ny nosy ireo. Antsika atao ny mandefa mivantana ny fanampitsika aty amin'ny biraony FFKM Anjoy na amin'ny mpandrara amin'ny kaonty Aimvola izany. Avy amin'ny sampana vokovokomanga faritra avaratra Andohalo. Araka ny fandaminana nataon'ny komity trano fiainona dia notsinjaraina
isa-pitandremana ny anjara didy famitana ny trano fiainona ao amin'ny ivitoerana Ambohimanga kely. Koa ny anjaranareo SVM eto amin'ny FJKM Ambavadin'ny Tafo dia 60 000 ariary. Manantena sy mampahery amin'ny fiaraha-miasantsika amin'ny asan'ny tompo. Raha amin'ny safifa fohy be. Feno 70 taona ny safifa tsangambato lehibe no hajorontsika ho fisaorana an'Andriamanitra eny Antoby Ambohimanga Rova. Antoby efa toerana nomeny tompo antsika hatramin'izay ho toeram-piofanana sy fanarenana nanomboka tamin'ny andron'ny misionera LMS. Anohy izany isika ka anangana fotodrafitrasa lehibe sy tanàna ho fitaizana ny olona manontolo, vatana, saina, fanahy, misy chapelle, sekoly, kianja fanatanjahantena. Goavana ny asa ka manentana antsika mba hafana fo andray anjara. Voalohany, vola 5,000 ariary isaky ny mpiandry, mpiomana ary ny zanaky ny fifoazana ny mihoatra tsy ferana. Angonina isa-pitandremana ary aterina amin'ny synodam-paritany miaraka amin'ny lisitra ny synodam-paritany indray mandefa azy any amin'ny fohy be. Faharoa, anao etsika isa-pitandremana ho fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra ary hanao fitadiavam-bola manokana araka izay mety aminy. Fahatelo, hanolotra isam-batan'olona na fitandremana ireo fitaovana ilaina amin'ny asa rehetra toy ny simenitra, vy sy ny sisa izay azo aterina mivantana eny Antoby Ambohimanga na ao amin'ny FJKM Antanimena Atsinanana fifaliana. Avy amin'ny voameran'ny fanisana. Mampatsiahy ny voameran'ny fanisana fa mitohy isaky ny alahady voalohany sy fahatelo ny fikarakarana ny fanavaozana ny karatry ny mpandray. Manasa antsika mpandray araka izany hitondra sary tapaka 2 sy ilay karatra mavokely anatanterahana izany. Antsika izay mila fanazavana fanampiny dia asaina hanatona ny voamera ao amin'ny tokotany Atsinanana isaky ny alahady fandraisana. Avy amin'ny afa. Noho ny toetrandro izay rahantsika mahita sy mahalala dia ahemitra ny 20 febroary 2024 ny vokatra izay isaika natao anio. Noho izany dia mbola manan-kery avokoa ny tapakila gâteau izay any amintsika. Misaotra antsika mitondra ambavaka hatrany izany fotoana izany. Avy amin'ny fifoazana. Mampatsiahy ny mpitandrina sy ny fiangonana fa ary ny mpikambana ao aminy ny fifoazana fa ny fivorim-be fanao isan-taona dia ho tanterahana ny alahady 17 febroary aorian'ny fampaherezana. Tanterahana izany ao amin'ny Akany Ralibera. Avy amin'ny fikambanan'ny dekona sy loholona. Ilazana isika dekona sy loholona fa haroso ny sabotsy fa 10 martsa 2024 amin'ny 7 maraina ny fiofanana izay tokony ho natao ny 12 martsa 2024. Ny hitondra ny fampianarana amin'izany dia ny ray aman-dren'ny mpitandrina ny dokotera Irako Andriamahasoa Soami filohan'ny FJKM. Ny lohateny ho velabelarina amin'izany izay arahana fanontaniana hitondrana valiny dia ny hoe Fontozy filazantsara Madagasikara, filazantsara manova ny tantara. Dia ilaina tsy indrindra ho an'ireo sampana izay manana fandaharana hafa amin'io fotoana io. Avy amin'ny vondrona fototra laika. Noho ny zava-misy eto amin'ny firenena dia tsy ho tanterahana ny fivorim-be araky ny fitsia aloha. Ho lazaina amin'ny manaraka ny fotoana mahamety izany. Avy amin'ny Antokopira Ambavadin'ny Tafo. Noho ny zava-misy izay raha mahita sy mahalala dia ahemitra ny alahady 17 febroary 2024 amin'ny 3 ora tolakandro ny fivorim-be voalohany ny Antokopira izay tanterahana ao amin'ny Akany Ralibera Daniel. Izay maniry hanatevin-darana ny fikambanana dia antsoina ho tonga amin'izany fotoana izany. Mitohy hatrany ny fotoana famerenan-kira ny alakamisy amin'ny 9 ora sasany ary ny asabotsy dia amin'ny 2 ora sasany. STA. Ilazana isika ray aman-dreny sy ny ankizy fa ny fanombohan'ny fianarana sekoly alahady dia ny alahady 17 febroary ho avy izao. Amin'ny 9 ora izany fotoana izany. Ny mpampianatra kosa dia angaviana ho tonga amin'ny 9 ora latsaka fefany. Ny katekomena 20 sy 20. Mitohy hatrany ny fisoratana anarany ary ny fanombohan'ny fianarana dia amin'ny
heriny anio amin'ny valo ora ao amin'ny Akany Ralbert Daniel. Araka ny fandaminana revana dia ahemitra ny alahady fa 20 febroary ho avy izao ny fivorian'ny komity mpitantana ny Akany sy ny komity Jobily fa 25 taona miaraka amin'ny biraon'ny fitandremana. Dia toy izay ireo asa sy arahan'ny fiangonana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia faly miarahaba sy manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika ry havana. Miarahaba manokana ny fianakaviana izay nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny sakramentan'ny batisa. Tsy ny fiakarana na ny fidinan'ny Reniranitananarivo tompoko no tanterina etona, fa mba tsy atopo-trano miona antsika dia tsisy atahorana aloha izy hatreto. Resaka tatitra ara-bola nandritra ny volana janoary no tanterina amintsika etona. Tataka an'izao ny fandehan'izany. Raha ny vola niditra dia manodidina ny 6,358,700 ariary. Ny vola mivoaka 11,52,441 ariary 92. Nanatombo zany ny vola mivoaka ary manatombo 4,693,741 ariary 92. Raha atambatra ny antanana tamin'ny faha 13 ny volana desambra izay total 38,632,182 ariary 81 dia ny antanana tamin'ny faran'ny volana janoary teo dia 33,938,440 ariary 88 izay tsinjara toy izao. Fanomezana varavarana 1,200,000 ariary. Fikojana ny fananany fiangonana sy fanamatisana milaly 19,350,086 ariary. Rarivato 3,423,090 ariary 50 ary ny fampandehanan-draharaha 9,965,264 ariary 38. Ny andindininy ao amin'ny tamin'ny 30 janvier fahatelopolo ny volana janoary sika dia nanomboka namoaka ny adidy foibe premier raconte sy ny adidy synodam-paritany premier raconte. Teo ihany koa ny famoahana zany ny fiarabana taom-baovao an'ny birao ray aman-dreny sy mpandraraha teto am-piangonana sy teny anivon'ny foibe FJKM. Toy izao ny afatra ry havana. Nampiasa ambimbavy isika tamin'ny volana lasa teo satria ny rakitra sy ny adidy dia tsy ampy ny atrehanareo fandaniana maro samihafa. Manentana antsika hanefa ny adiditsika mba ahazoantsika miatrika ny fandaniana, indrindra fa amin'ity telo volana voalohany ity izay amitantsika ny adidy eny anivon'ny foibe FJKM sy ny synodam-paritany Antananarivo Atsinanana amin'ny mahafiangonana mpanampy voalohany antsika. Fahatelo dia mampahery antsika amin'ny fiatrehana ny zava-miseho ianantsika ary mampahery antsika indrindra ny tenin'ny soratra masina amin'ny Jeremia 7:20 hoe fa izao mahalala ny hevitra hiverako anareo i Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia miarabantsika ry havana amin'ny anaran'ny tompo. Mihinana an'ilay tenin'Andriamanitra teo ny tenanay amin'ny fanentanana ara-pahasalamana indray androany. Tao amin'ny jaona 2:7 hoe tapany B. Eto amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana kanefa matokia fa izao efa naresy izao tontolo izao. Inona moa ilay fahoriana resahana eto fa io mbola Covid io mbola mitoetra eto io. Miampy an'ilay rivotra izay efa niresahantsika teo. Teo ohatran'ny misy anekdoty kely tao andohalo tao tena miaraka tomobile toy izy ilay rangahy teo akaiky teo hoe aiza ry Batsiray a. Teo ihany an-tsaiko ihany hoe to lasa nandalovany tokoa rangahy ka hoe aiza ry Batsiray. Fataoko nisaotra an'Andriamanitra fa izay ilay izy. Matoanao mbola afaka miteny an'izany zany mbola tsy maty akory. Ka ny fanahitana ara-pahasalamana eto angamba tsy ohatran'ilay tamin'ny 2020 intsony izy a. Satria efa tapitra fatatsika mety hatsenjery ny geste barrière rehetra izay mbola manan-kery na dia ao aza ilay variant
ny zesta barera tsy misy variant iny ihany en'le fototra fandraisahandreny manasa tanana amin'ny rano savony elanelana rametatra masika amin'ny vava sy ny orona ireo foana ohatry ny averimberina fa mitindray mitoraka ity mamela ianareo fa misy an'ireo fitenenana hoe ringana n'oloko no tsy fisiany fahalalana dia ny tompo izany ndaontsika mba ezaka hahalala indray tsisy fanontany intsony zany fa maninona ianao no mety ho voa izany tsy mety ho voa fa hoe fantarina le signe ny signe amin'ny tranga ny signe vaovao zany ankoatran'le sasany eritreretra hoe tsy maintsy sepotra voataitra fa ny zavatra misy ankehitriny aktualité menantsika dia zao mora mifindra le zavatra ty faran'ity fa hoe malefaka ny heriny za zany tsy tia amisavany saitsika amin'le hoe malefaka ny heriny raha malefaka anke ny heriny toko tsisy maty fa misy alefany ihany dikan'izany manela zany fa signe no resahako amintsika hoe rehefa mba misy tranga kely signe amin'ny tranga am'izay tsy mpitranga amintsika dia manatona dokotera zay zany niavatra aloha manatona dokotera fa za ty miteny aminareo ty zany zao ataontsika hoe ampanetretena ao ampiasana mandray an'le covid be voka pozitiva fa zay ny asanay eo dia mandalo eo amiko eo ny farany dia miteny le mpitondra hoe ty dokotera pozitiva atao testé ampidirana eo betsabetsaka le izy satria zay le tenikeo mora mifindra zay moa mahatonga zay any aminay satria sady miaro mijery ny surveillen reniny zay no misurveille n'ilay zanany ao ankipo takazotakan'izao zany le signe tokony mba ho fantasitsika aloha amin'le hoe le sahana hoe omicron ty le mora mifindra tsy izy rehetra akory ndray mitranga aminao fa izy ianao zay voavoa fa ny ampahany kely amin'ireo ihany zay nihitanay betsaka dia ny aretinandoha aloha zay zany aloha ty natao voalohany ofisiely ty zavatra resahako ty fa tsy zany mamorona n'ity signe ity fa miperaka any amin'ny hôpitaly rehetra any ty nouveau ty marary andoha be dia mikohaka mety mikohaka kely io fa ny akamaroan'izay olona nataony test tamin'ilay marary andoha 24 heures rehefa atao test ny 48 heures positif ilay izy tompoko amin'le TDR efa misy TDR any 5 minutes dia mivaly ilay izy fahatelo miakatra ny hafanana fahaefatra tsotsorika ny ranondely zany le ataontsika hoe tena grippe io eo zany samy miteny daholo amin'izay ny olona ny fianakaviana le zao io iny le tena inkeotsika fahadimy fanina fa zany dia manitona ansain'ny olona manokana eto amin'le hoe manana tension dia sao dia mbola mieritreritra ihany tokoa sao dia le tension fotsiny ity dia tsy fantatro fa fanina ao anatiny dia tsy mahare fofona iny le mba mahazatra atsika mbola mipetraka ihany iny aloha tsy mahare fofona sy le tsy mahare tsirokanina na dia mbola ao ihany ary ny lela sy ny orona fa tia ny tena raharaha reraka tapoka reny ndraiky io ny anisan'ny ankamaroany miditra re urgence tena urgence par excellence ozy ny fitenenana reraka tapoka le olona tsy naninona teo tsisy anakaiza sy nakaiza fa tonga dia reraka tapoka io le volivoly reo sy anankitelo izy miaraka reraka tapoka mangorangorana dia ohatran'le mivaky nofo izy le teny-gasy zany na hoe crampy reo telo reo zany miaraka dia le tsy fahitana tory iny mety efa mety tsy mataitra fa ty amin'ny resaka taovam-pandevonankanina le mivalana sy mandoa ambony ambany zany le sako tenikeo an'ireny mandedoly dia miena ny farisiana sakafo na manko d'appétit zany vazaha fa tia mety tsy mahazatra ny olona no mandinika azy fe mipetipetina menamena kely ny hoditra ao dia ny masonao zany menamena ihany koa samy menamena mangididy io nataony zalany amin'ny farany mihitsy isin'io fa tsy dia tena mpitranga kanefa misy raha reo sina rehetrarehetra ireo zany nijerevana dia tiana fotsiny mampatsiaho hoe raha vao misy andreo dia manatona zareo mpitsabo zay za tsy mampiresika hoe manaova aloha test fandraindray ny olona mivoraka rehefa misy test fa tsy mampaninina ny olona ny manao hoe raha vao mipotro ty dia ianao dokotera mijery azy dia ty mifanafody tonga dia menanao antisipenay le izy fa ndraindray ny olona
tsy mino mantotoera tsy avy mandefy na mialatsiny amin'ilay phénomène fitenika nte phénomène Thomasy fantatrareo ny tantaran'ny Thomasy aloha fa tsy hainao tonketo zay tsy mino raha tsy mahita na tsy mino raha tsy efa vo fa misy le izy tsokony tsy hovarim-barina n'le rivotra le nitenen'ny pastera teo mbola ho avy ny rivotra manaraka fa le raiky alahy mbola eto ihany sady mora mifindra nefa koa mandefa any amin'ny varotsy mifody marina fa eto amin'izao tontolo izao ny tenin'ny tompona hitantsika fahoriana kanefa matoky fa izy efa narisy zao tontolo izao fa ianao ny tokony ataonao anahako manokana dia zao avao misy hafahafa zay tsy mpitanga tamin'ny sinya fa io maharesy lahatra dia manatona mpitsabo an'Andriamanitra reny ihany ny voninahitra. Andriamanitra no aro sero antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy koa izany no tsy atahoro antsika na ho levona aza ny tany ary na hivarina ny an-dranomasina raha ny teny bohitra. Izany tenin'ny mpanao salamo izany driavana dia mamitina eo loza maro samihafa izay ambarantsika hoe ara-boajanahary moa ny filazantsika azy ka na eo ary renyrehetra etreny dia tokony men'Andriamanitra fa miaro sy mampahery antsika izy azahoantsika mandray andraikitra sy mijoro vavolombelon'ny tompo ao anatin'izany rehetrarehetra dia mifampaherytsika riavana mampahery ny any am-piasana ny any am-pianarana ny any amin'ny fiarahamonina izay rehetra tojo anao ka mandalo fotoan-tsarotra amin'izao vanim-potoana izao na ny trabo iny izany na ny marary indrindra ihany koa fa ampitao amin'ny fandriamanitra no aro sy ero antsika mandrakariva ninonninona mitranga ninonninona mitona amintsika dia mifampaherytsika riavako fampivavaka mandrakarivotsika ao anatin'izao zavatra rehetra lalovan'izao tontolo izao sy ny firenena ary isika fiangonana izao. Ny faharoa riavako dia isaorantsika amin'ny tompo fa miombona ao anatin'ny efijekema ihany koa sika ao anatin'ny herinandron'ny finoana sy ny fianakaviana izay manomboka amin'ny alatsinainy faha-efatra ambin'ny folo ny volana febroary ka amin'ny farany ny alahady faha-roapolo ny volana febroary izany tahaka ny herinandro masina izany manomboka ny alatsinainy amin'ny enina sasany ka hatramin'ny azoma manomboka amin'ny enina sasany arivo avokoa izany rehetrarehetra izany dia isy mpitandrina ifandimby eto tondra fampianarana tondra afatr'Andriamanitra ao antsika dia tahaka ny efa tao anatin'ny efijekema ihany koa isy ny fifaninanana ao anatin'izany herinandro ny fianakaviana izany. Ny alahady moa dia ny famitiana eto anatin'ny fiangonana sy ny fanehoana eto am-piangonana ireo rehetra izay nahazo tamin'ny faninanana tao anatin'izany herinandro ny fianakaviana izany. Ny zava-dehibe ravako dia izao te hanova ny fiainantsika ny tompo mitana ny teniny izy amin'ny fianakaviana amin'ny ankonana amin'ny tokantrano tian'Andriamanitra mba hiavao ny tokantrano sy ny fiainan'ny ankonana rehetra koa manasanao manasa antsika ny tompo mba hiara-iombom-bavaka isika indrindra ao anatin'izany herinandro ny fianakaviana izany fa te hitondra zava-tsoa aminao ny tompo Andriamanitra dia ho tanteraka koa ny izany dia samy mandamina ny fotoana marobe ny programa ave dehibe ny adidy maro koa ny manahirana fa dia ny tompo ane mba sy ampahery antsika mandrakariva amin'izany rehetra izany. Farany riavana mpanompon'Andriamanitra izay nahazo fahasoavana ka manatanteraka rakim-pisaorana fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza faly izay mianakavy noho ny fahasoavana tsy lany amamina avy amin'ny tompo Andriamanitra ray malala manolotra vola 7 ariary ho rakim-pisaorana izay mitsinjara toy izao 4 ariary ho an'ny miasa fia ary 4 ariary ho an'ny mpitandrina mianakavy dia mangataka vavaka ao anatin'izany rehetra izany mivavaka isika. Tompo tianao amin'nisaotranao indrindra izay noho ny amin'ny fiazonanao anay amin'ny fitiavanao ka na miroandroana tokoa ny ranomasina mivotrovotra ny tany maizina ny lanitra noho ny amin'ireo loza maro samihafa noho ny amin'ireo valana retina maro samihafa misaotranao zahay fa miazona ianao koa ireny tokoa tompo ny herinao no omba anay ka azahoana mijoro vavolombelonao mandrakariva na dia eo ary izany rehetra izany dia misaotranao noho ny amin'ny fiangonanao indrindra noho ny amin'izao mpanomponao izao na tsy aro nahazo fahasoavana teo anivon'ny fianakaviana ka manatanteraka izao rakim-pisaorana izao ny fitahinao anay tompo amin'izany ankonana izany ka tsy arovany mandrakariva fa manana anjara aminao mandrakariva izy tsy amin'izao fotoana izao ihany fa mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ary tsy ho azy irery ihany koa tompo fa ho an'ny fiangonanao manontolo samy ahatsiaro izay fa Andriamanitra tsy mivadika amin'ny teninao ianao fa ianao ny efa nilaza fa momba anareo mandrakariva ao ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao toavy aminay izany tompo
na zay atao tranonao zany na ireo any amin'isa tokantrano indrindra fa ny amin'ny toeram-pitsafoana dia amin'ny anaran'i Jesosy tompony no anonona izany mivavaka izany misaotra tompo amen. Dia ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra rehefa nafanifanahy masina kosa ampahery hitarika atsika azahoantsika maneho ny voninahitran'Andriamanitra sy maneho fankatiavana mandrakariva amin'ireo mila vonjy any amin'izay andraha ny tompo antsika. Andery avako malala ho asehontsika amin'ny marika hita maso ny fanoloran-tenantsika eo amin'ny tompo dia amin'ny alalan'ny rakitra izany. Feokira no tanterahana ary eo am-pitsanganana no anatanterantsika izany rakitra izany. Omantsika ry avako malala ny hira fahadimy amby efapolo sy eninjato. Ny hira fahadimy amby efapolo sy eninjato ny andininy fahaefatra faranana amin'ny amenina no hanolorantsika andrakitra ho an'Andriamanitra. Aoka hitsangana amin'ny fiangonana. Mahazo toerana ny fiangonana.
iombona ho amin'ny vavaka fangatahana isika ry avaka malala hivavaka isika fifaliana lehibe ho anay ry tompo Andriamanitra sarainay eo ny misaotra anao ankehitriny satria tsy misy mahasakana izay tianao atao ary tsy misy maharombaka izay eo am-pilatananao ka na dia teo aza ireo zavatra maro samihafa izay nifamaofao dia tsy navelanao izahay raha tsy niona taminao taty amin'ny tempolinao masina isaorana sy ankasitrahana indrindra ianao fa tsy vita niona taminao fotsiny izahay fa noavaozinao indray noarianao olom-baovao tamin'ny alalan'ny teninao ka nampahafantaranao anay ny sitraponao izay hery lehibe ho anay satria mampahery sy mampitraka anay ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izay iainanay sy lalovanay izao nampianatra anay ianao ary nampafantatra anay fa Andriamanitra mitana ny teninao ianao ary tsy miova izay teny fikasanao aminay zanak'olombelona eny na dia manana fisalasalana ary izay indraindray dia nampianatra ianao fa tsy miova ny teny fikasanao ary tsy vitan'izany fa manome andraikitra ho anay ianao dia andraikitra masina izany dia tsy inona akory tompo fa ny andiananay ka handesy amo ary mba hareta ny vokatray tsiraray avy izany tokoa tompo ny tena etaetanao sy fanirianao dia isaorana anao ny amin'ny fampatsiahivanao indreto izahay vonina hanatanteraka ary fantatray fa ianao Andriamanitra ilay mitana ny teninao dia manome toky ary manome antoka fa momba anay mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao dia misaotra tompo ny angatanay sirianay dia ny fanainao masina ny eno hiasa manan-kery ka ahafahanay mitahiry izany teninao izany hoentinay mamakivaky ny androm-piainanay rehetra ankehitriny dia mahatsiaro am-bavaka manokana ho an'izao fiangonana FJKM Ambavady Mitafy izao ianao Andriamanitra ny eno anome herin'ny tsiraray avy ampijoro mandrakariva na inona midona sy mitranga mba ho vavolombelonao ary hiasa ianao Andriamanitra ka anome tolotsaina mandrakariva mba hahafahana manatanteraka ny asanao mba hahafahana mijoro vavolombelonao ary indrindra isehoana eny amin'ny fiarahamonina fa ny Andriamanitra ivavahanay dia Andriamanitra mahery dia misaotra anao tompo raha mbola omenao fotoana izay afaka mitondram-bavaka eo ireo izay tsy salama na inona tompo aretina izay mahazo naiza toerana izay misy azy ireny indrindra ny any amin'ny tokantrano tsiraray avy ianao Andriamanitra no ampahery ianao Andriamanitra no hitantana azy ireny ary ianao Andriamanitra no ampatsiaro azy ireny fa mahalala ny hevitra hiverana azy ireny ianao dia hevitra ahatonga fiadanana fahatsiloza fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ny zanaky ny fiangonana izay trapahoriana ny amin'ny zavatra maro samihafa eto amin'ny fiainana ianao ihany koa aneno ampahery azy ireny ary ampitraka azy ampionina azy fa mpamonjy mora azo antsoina indrindra amin'ny fahoriana ianao ho an'ireo izay very asa rava fananana noho ny amin'ny toetrandro dia ianao Andriamanitra mandrakariva ihany koa no ampahery azy ireny dia ianao ny Jesosy ny asa amin'izao fiangonana izao mba hatsapahany tsiraray avy fa tsy maty antoka izahay manompo anao dia tsy adinonay ihany koa tompo ny mitondram-bavaka ny ray aman-drem-pitandrina mianakavy izay efa notinendrinao hitondra izao fiangonana malalanao izao ampahery azy ireo ianao ary adidy sy andraikitra kristianina izay tarihany tompo ny mivavaka ho azy ireo amin'ny adidy sy andraikitra masina izay nakininao sy napetraka ao taminy ka tsy amin'ny alahady tahaka izao ihany fa ny andavanandrom-piainanay dia izy vavaka manjaty no misandratra ho azy ireo ho aminao Andriamanitra mba hitahinao azy ireo ary hombanao azy amin'ny asa izay efa niantsonao sy nifidiananao azy dia omenao hery-tanjaka fahasalamana izy ireo ahafahany miatrika mandrakariva ny adidy izay napetraka ao aminy mivavaka ihany koa izay tompo ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara izay tsy miafina aminao ny amin'ny etaeta sy fandrin'ny fiangonana fa ny hitory filazantsara hamonto filazantsara hitonosy Madagasikara na ity mba hiova tokoa ny tantaran'ity firenena malalana ity mino izay tompo fa
hiasa amin'ny fomba tsy takatry ny sainay ianao ary hanome heriny tsiraray avy ahafahana manatanteraka izany viana izay goavana izany. Dia taio ireo mpitondra isan'ambaratongany manomboka any amin'ny filoha, ireo birao mpiara-miasa aminy, ireo mpiandraikitra fohibe rehetra ary ireo izay tompon'andraikitra amin'ny fiangonana any amin'ny synodam-paritany ny fitandremana tsiraray avy. Ampahery ianao ahafahana manatanteraka ny asanao Andriamanitra. Tsy adinonay tompony mitondram-bavaka ho an'ity firenena malalana ity, ary adidy tsy andraikitra masina napetraka ao aminay kristianina koa aza ny tondram-bavaka amin'ny mpiray tany razana aminay, hifampahery amin'izy ireo ary hitondra anao Jesosy Kristy lay lohan'ny fahazavana. Ho an'ireo izay nandalova ny rivo-doza dia ianao Andriamanitra anie no hampahery azy ireo, ianao Andriamanitra anie no hampitraka azy ireo ary ho tsapan'izy ireo ny tananao mahery izay miasa eo amin'ny fiainany, ka tsy ataonao zavatra mahaketraka tompo izay mitranga sy miseho, fa fantatray fa mahay manome mihoatra lavitra ary tsara lavitra noho izay heverinay ianao. Dia ho an'ireo izay mbola ao anatin'ny loza amin'izao vanim-potoana izao, ianao Andriamanitra ihany koa no omba azy ireo ary ny herinao anie no hitan'izy ireo eo amin'ny fiainana. Dia indrindra ho an'ireo izay mitebiteby satria handalo any amin'ny toerana misy azy ireo ny rivo-doza, Tompo ampaherezo izy ireo. Izay Tompo tsy hivavaka mihitsy ny hoe foan zany, fa ny vavaka ataonay dia ianao Andriamanitra miara-mitondra amin'izy ireo ny fahoriany, ka tsy herikerika izy ireo na ho amin'ny ankavia na ho amin'ny ankavanana, fa mitary-dalana azy ireo ianao. Marobe Tompo ny zavatra tiana hoentina mbavaka eo anatrehanao, tsy takatry ny sainay akory anefa izay mahasoanay, fa mino izahay fa na dia tsy miloaka akory aza ny vavanay dia mahay mihoatra noho izay angatahana ianao. Fa indrindra izay tsiraray avy reto ny aingana tany amin'ny tokantranonay tsiraray avy tany, dia nisy izay etaetanay sy fanirianay mba tianay hoentina eo aminao Jesosy. Enoy ary Tompo mivavaka mangina, angatahanay eo aminao, satria raha mangataka zavatra amin'ny anaranao tokoa izahay dia ho ataonao izany. Ny amin'ny fahasoavan-dehibe izay efa narotsaka ao sy mbola ho arotsaka ao eo amin'ny fiainanay Tompo, dia ianao ny hitahiry izay anjara sahaza ho anay tsiraray avy. Mariky ny mahiray anay ao aminao dia ombonanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe: Rainay ao izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo any anio ny anina sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ry havako malala, hamarana izao fotoana izao isika, fa ho antsika mpiray latabatra amin'ny Tompo kosa dia fifaliana ho an'ny Tompo anio no manasa anao iombon-databatra aminy amin'izao fanasana masina izao ao aorianany izao fotoana izao. Andeha hamarana ny fotoana isika ry havako malala, mialohan'ny amezan'ny ray aman-dreny mitandrina ny tsodrano dia ny hira fa 720 ny andinindrehetra no iraintsika ary hitsangana ny fiangonana. Amen.
raisanao ry avako ny tsodrano zay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika manao hoe ary ho an'izay maharo anareo mba tsy ho tafitohina ary ametraka anareo tsy anatsiny eo anoloany amin'ny voninahiny amin'ny firavoravony ho an'Andriamanitra tokana mpamonjy antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ny voninahitra sy ny fahalebiazana ny fanjakana sy ny fahefana hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Tetraka anareo rehefa afaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.